Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany zoma ny orinasa Pharmalagasy any Tanjombato. Pharmalagasy no orinasa fanodidina fanafody CVO+, izay entina hiadiana amin'ny aretina coronavirus eto Madagasikara. Ankoatr'izay nefa dia ampiasaina amokarana fanafody hiadiana amin'ny bilharziose, ny daingy, ny tosidra, ny aretin-kibo ary ny aretina mahazo ny vadimbolana ihany koa ity uzina ity. CVO+ ny fanafody amboarina voalohany, fa izy fanafody eo amin'ny 13 no vokarin'ity uzina ity ao anatin'ny 3 taona. Ankoatra dia nanamarika ihany ny filoham-pirenena Androany fa anisany natao mba hampivoatra ny sehatry ny indostria eto Madagasikara ny orinasa Pharmalagasy. Tafiditra ao anatin'ny vinan'ny governemanta mantsy ny fanosehana ny sehatry ny indostria eto toerana. Tsy ny indostria ihany nefa fa ny fahaiza-manao ny siantifika malagasy ihany koa dia omendanja ao anatin'ny fanokafana ity uzina ity. Nanambara ihany koa ny filoha Androany fa hovarotana amin'ny vidiny mirary ny CVO+ satria vita amin'ny akora novokarina teto toerana avokoa io fanafody io. Niala androany zoma teto Antananarivo indray mba teo multimission avy amin'ny tafika malagasy fantadela miisa 500 no nalefa ny atsimo anao hetsika vonjitaitra hiatrehana tsy fanjarian-tsakafo amin'ny tanàna maro sy hanavotana ny mponina any amin'ny faritra atsimo nosy mandritra ny herinandro maromaro. Manana ny fahaiza-manao sy ny fitaovana ilaina eny ankanja anatanterahana ny iraka ireo Miaramila ireo ny minisitra ny fiarovam-pirenena. Nisan'ny toromarika entina anatanterahana ny asa nomeny Leon Richard Rakotoniriny minisitra ny fiarovam-pirenena ao Mali alakamisy. Ny 7 indray ny olona voamarina fa mitondra ny simikaretina coronavirus tao anatin'ny 420 ora eto Madagasikara raha nytatra nataon'ny profesora Yantamari Daniel Volotina androany zoma. Faritra 7 no nahitana ireo tranga vaovao ireo, ny 17 tamin'ireo teto Nalamanga. Misy 777 sy araka izany isan'ireo olona mitondra ny simikaretina coronavirus raha atambatra. Tsy misy ny anana fohy tao anatin'ny 420 ora farany ka mijanona ho 3 isan'ireo olona nambara tamin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny aretina COVID-19. Ankoatr'izay dia olona 7 vaovao no sitrana ary menao 12 isan'ireo marary izay misedra fahasarotana araka ny tatitry ny CCO hatrany.